miarabanao zay fanatry tava indray manaraka ny fandaharana misy afatraky foy izay tian'Andriamanitra mba ampaherezana anao sy fampisarana manao manokana amin'ity anio ity. Izany dia hitantsika ao amin'ny mpanjaka faharoa toko fahaefatra. Misy tantara kely anankiray izay mahalasa fisainana sy mahalasa heritreritra ao amin'io tantara io. Manomboka amin'ny andininy voalohany dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ary nisy vehivavy anankiray vadiny zanaky ny mpaminany nitaraina tamin'ny Elisa hoe maty ny vadiko mpanomponao ary ianao mahalala fa matahotra an' Jehova ny mpanomponao nefa tonga ny tompontrosa aka ny zanako amin'ny rahalahy ho andeviny. Nitaraina tamin'ny Eli ity vehivavy ity. Mafy ny toe-javatra izay nitranga satria ny antony dia ny vady maty, ny zanaka ho alain'ny tompontrosa ary betsaka tsy voalotsonontrosa. Izao no voalaza ny tenin'Andriamanitra hozy izy Elisa taminy. Inona ary no tokony atao anao? Lazao amiko, inona no anananao ao an-tranonao? Ry hava-malala, mety manana toe-javatra sarotra ihany koa ianao eo amin'ny fiainana. Mety mandalo zavatra manahirana mihoatra noho ity vehivavy ity koa ianao eo amin'ny fiainana. Dia te-hiteny aminao ihany koa ny tenin'Andriamanitra manao hoe inona ary no tianao ho ataoko aminao? Jesosy dia te-hiteny aminao koa androany izay manana zavatra mavesatra, manana enta mavesatra eo amin'ny fiainana, mandalo toe-javatra manahirana, mety nitrosan'olona mety manahirana anao, mety ny fandoavana, ny hofatrano, ny fianaran'ny ankizy, ny vola rehetra tokony ho aloha, mety ny fivelomana mihitsy aza. Dia hoy Jesoly Kristy androany hoe inona ary no tianao ataoko aminao? Fa taorian'izay nefa dia nahafinaritra ilay tenin'ny Elisa tamin'ity vehivavy ity manao hoe inona no anananao ao an-trano? Tsy mitady lavitra fa misy zavatra ao aminao. Dia te-hiteny aminao ihany koa Andriamanitra androany hoe inona no anananao? Ry hava-malala, izao ny valiteny izay navaliny ity ranabavy ity. Tsy manana na inona na inona ny ankizivavinao ao an-trano afa-tsy diloilo iray tavoara monja. Menaka iray tavoahangy no mba nananana. Ry hava-malala, mety tsy manana afa-tsy zavatra kely ianao fa izao ny zavatra nitranga. Hoy Elisa, ndanary mihinana vilany amin'ny tanàna rehetra dia izao ary ndrino ny tranonao dia fenoy ny vilany, ny ararao ao amin'ny vilany ny diloilo. Ary rehefa nararaka tao amin'ny vilany ny diloilo dia niteneniny indray ilay zanany manao hoe alefaso indray ilay vilany manaraka, dia natao ihany. Ary ny farany dia hoe sao dia mbola misy vilany? Tapitra ny vilany feno ny diloilo, tapitra feno avokoa ny vilany rehetra. Ry hava-malala, afaka manao zava-dehibe aminao koa Andriamanitra. Mety efa sahirana ianao eo amin'ny fiatrehana an'izao fiainana izao. Amin'izao vaninandro iainantsika izao dia vaninandro tena manahirana tokoa. Ary indraindray mampitebiteby, mampitaraina, mitambesatra ao an-damositsika ao ny vesatry ny fahasairanana eto amin'ity fiainana ity. Te-hiteny Andriamanitra manao hoe inona no anananao? Te hanao zava-dehibe aminao Andriamanitra. Ary rehefa narindrina ny trano, ndikan'ilay hoe manindrina trano ane, Kristianina ny teny manao hoe midira ao amin'ny efitranonao dia arindrino ny tranonao dia mangatà mivavaha amin'ny tompo. Ny fivavahana tsy amparatelo. Ry hava-malala, mitodia amin'Andriamanitra, mitodia amin'ny Kristy fa tsy hamelanao irery izy. Te hanome anao ny fahasambarana izy, te hamahany io problema mahazo anao izy, te hanadio ny fiainanao Kristy. Ka raha nanao fahagagana, nanao zava-dehibe tamin'ity vehivavy vadiny zanaky ny mpaminany ity, vehivavy mpitondra tena ity, dia afaka manao zava-dehibe aminao koa Andriamanitra. Te hanao zava-dehibe aminao izy ka manana fotoana hitokanana, hivavahana amin'Andriamanitra, mitokana amin'Andriamanitra, mivavaha amin'Andriamanitra. Fa ny Andriamanitritsika dia Andriamanitra manano tena, ny Andriamanitritsika dia ny Andriamanitry ny ankizy, Andriamanitry ny tanora, Andriamanitry ny tsirairay tsy manavaka ary tsy mandao. Ary tian'Andriamanitra ianao amin'ity androany ity. Raha mivahana io fahatorana sy olana izay mahazo anao io dia hivavaka ho anao manokana. Jehovah Andriamanitra ankehitriny
Izay manaraka zao fandahana zao mety misy manana olana manokana, misy manana vesatra manokana, mety mitovy amin'ity vehivavy ity izay tsy nahalohany tsosa mihitsy azy kanefa niditra an-tsehatra manokana ianao. Jesosy malalo, ianao dia nanao fahagagana ho an'ity vehivavy ity. Mety ezanao fahagagana ihany koa eo amin'ny fiainana tsiraray avy izay manaraka izao fampaherezana izao. Ampaherenay ianao, hitany fiainanay ianao, ombanay ianao, ary afaka manao zava-dehibe eo amin'ny fiainanay ianao. Anaran'i Jesosy. Amen.